Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny 18 Mey 2024 teo ny fandaharana asa-pirenena ho an'ny fandrarahan'ny tanora dia nitetika asa fiarina. Fandaharana asan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izy ity, entina manampy ny tanora mba hamora ny fidirana eo amin'ny sehatry ny fandrarana sy ny asa tena. Koa satria ny tanora no maro anisan'ny vahoaka malagasy, ary ny fanomezana vahana ny tanora mba hamokatra no antoka voalohany hampandroso ny firenena. Dia ny filohandry Rajoelina izy tenany mihitsy no nanolotra sy namolavola ity tetika asa ity hampiroboroboana ny fandraran'ny tanora. Be dia be ny tanora ankehitriny te handrara. Be dia be ny tanora ankehitriny izay mandrato fianarana fa mivoaka any amin'ny université dia tsy mifanaraka amin'ny fianarana ianarany ny asa ho ataony. Be dia be ny manana licence, manana maîtrise fa lasa manao chauffeur-na taxi. Be dia be ny ingénieur manana tetikasa fa tsy manana famatsim-bola. Zay ny natonga anahy androany hoe zao mba tiako mba misy tanora be dia be mba ho tafita mba hanorina orinasa mba hiteraka asa eto amin'ny firenena. Sarotra hoe aiza moa zay ny ahita vola dia io amin'ny rano hatrany amin'ny kely indrindra hatrany amin'ny salatsalana na mpamboly na piopy na tatsa na io te hanao ny orinasany dia io ny modèle voalohany ataontsika ny hoe ny olona rehetrarehetra izay mila famatsim-bola hatramin'ny 1 million d'ariary ka hatramin'ny 200 millions d'ariary tonga dia ampiny. Sarotra be ny olona na zany tonga zany hoe manana tetikasa ka andeha hitady famatsim-bola. Sarotra zany. Iza ny garant anareo, iza ny antoka anareo. Ray aman-dreninareo tsy manana garant marina sa tsy marina dia zao zany ray aman-dreninareo dia zany manao garant anareo zany zavatra rehetrarehetra zany no apetratsika mba hahafahantsika hoe miteraka sy mamorona orinasa eto Madagasikara. Vola mahery 200 miliary ariary no ampiasaina ao anatin'ny tetika asa fiarina hamatsina an'ireo tanora mpandraharaha. Ny banky be anisy BOA no miara miombona antoka amin'izany. Tsy voatonga teo amin'ny fitondrana koa Andriamatoa Andry Rajoelina vao nanana izao tetika asa izao. Paika dia efa voahomana efa ela izy ity satria olana efa niaina ny fonim-bola mpandraharaha izy. Izany fahasarotan'ny fidirana amin'ny asa tena izany. Namoraina, natao faran'izay hampahomby ny fampiasam-bolan'ny tanora ny tahazana-bola amin'ny tetika asa fiarina. Araka izany, nivelana ny fahenana mahakasika ny ananana malagasy rehetra asa mendrika sy famoronana asa ho an'ny rehetra no van'ny tetika asa fiarina. Tsy vitan'izay fa eo ihany koa nivelana ny fahafito momba ny fampiroboroboana ny famokarana ara-industrialy miampy ny fampiroboroboana ny fandraharahany malagasy sy fanomezan-danja ny vita malagasy. Ary manampy izany rehetra izany dia voasahan'ny fandaharana asa fiarina ihany koa nivelana ny fahasivy momba ny fahavitantena ara-tsakafo satria tena mahazo vana tokoa ao anatin'ity programana asa-pirenena ho fampindramam-bola ity ireo tantsaha. Misy ihany koa ireo rojo-piarina izay omena sehatra manokana ao anatin'ny tetika asa fiarina. Rojo-piarina izay efa manana ny lalam-barotra izy ireny saingy tsy masana ny tsena anatiny akory ka mila mampitombo ny vokatra eo aminy ary ahafahany manondrana mihitsy aza. Sehatra 4 tamin'ny rojo-piarina no efa nomena lanjany manokana hatreto dia ny rojo-piarina momba ny ronono ka 500 tamin'ny famatsim-bola no natokana tamin'izany. Teo koa ny fambolena katsaka izay nahafahana namboly velaratan mirefy 707 hektara ary nisiraka ny 500 tamin'ny famatsim-bola. Ny fambolena voankazo isan-karazany izay nahafahana namboly tamin'ny velaratan 707 hektara ary nisitraka ny 500 tamin'ny famatsim-bola. Ary farany ny rojo-piarina momba ny fambolena sy fiompiana tany Atsimonosy ka nisitraka 900 tamin'ny famatsim-bola. Fa mbola nanamarika ny fandaharana asa fiarina amin'izao fanombohan'izao ihany koa ny fampiroboroboana manokana ny fiompiana kofakana nofo sy akopana tody lava ary manampy izay ny fiompiana tantely. Manoloana ny faharinganan'ny omby sy fahalafosan'ny henan-kisoa izay hena tena fihinan'ny malagasy matetika tokoa mantsy dia tsapa fa mora kokoa sy azo atao solon'ireo hena voatanisa ireo tsara mihitsy ny henan'akoho. Izany no nahatonga ny tetika asa fiarina namorona ny fandaharana azy akonaka izay hanomezan-danja ny fiompiana kofakana nofo sy akoho manatody lava. Raha ny fiompiana tantely indray dia manodidina ny 200 ireo mpiompy tantely misitraka ny famatsim-bola izay miparitaka amin'ny toerana 10 manerana ny Madagasikara. Mamokatra tantely 80 taona isan-taona izy ireo amin'izao
ao anatin'ny fampindramam-bola fiarina dia amitomboina ho maherin'ny 700 ireo misitraka ny tetikasa izay avy amin'ny toerana maherin'ny 570 manerana ny nosy ary vinavinaina fa amokatra tantely hatramin'ny 80 taona izy ireo. Araka izany dia tsy sarasalana no milaza fa ho isan'ny fanohitra ampiroborobo ny toe-karem-pirenena mihitsy ny fandaharana asa fiarina. Mbola betsaka ny harena tsy voatrandraka amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ary ho ataon'ny tetikasa fiarina vainondra rahatrany ny fanampiana ny tanora malagasy dia hitrandraka izany. Ato anatin'ny 5 taona ho avy dia vinavinaina fa amokatra asa hatramin'ny 5 alina sy 4 hetsy isa ny programa fiarina. Tetikasa maherin'ny 5 alina no heverina fa azo famatsiam-bola avy aminy. Tamin'ny taona 2014 izay nanombohany ity tetikasa fiarina ity dia tena mahavelo mpanantenana ny vokatra azo. Na mbola voavolana vitsivitsy aza no nisokafany tetikasa dia efa mitondra voka-tsoa be dia be ho an'ny misitraka azy sy ny manodidina izany. Tsapa ihany koa fa tena maharesaka hirotsaka amin'ny fandraharana ny tanora. Tafiakatra 17,700 sy ray ireo antota taratasy efa voasivana tamin'ny tetikasa fiarina tamin'ireo firaketana miisa ray alina sy ray hetsy mahery izay voaray. Izany hoe tao anatin'ny 700 andro mahery kely nanombohan'ny tetikasa dia firaketana miisa 70 mahery isan'andro no voasivan'ireo teknisianina sy manam-pahaizana manokana misana ny fandiniana ny tetikasan'ireo mpisoratra anarana. Misy 2,740 amin'ireo voasivana ireo no efa nandray ny famatsiam-bola ary efa manomboka ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Izany hoe tetikasa maherin'ny 10 isan'andro manerana Madagasikara no efa nahazo famatsiam-bola tao anatin'izay 7 volana nanombohan'ny fandaharana asa fiarina izay. Vola 200 tapitrisa ariary latsaka kely no farany ambony tamin'ny famatsiam-bola nomenan'ny tetikasa ary vola 4 hetsy ariary no farany ambany. Hita manerana ny lafy valonosy ny tetikasa fiarina ary tsy manavaka eo amin'ny tetikasa vatsiana vola. Tetikasa tena mampidi-bola kosa nefa izany ary miteraka asa ho an'ny manodidina. Ny tanora 12 taona hatramin'ny 15 taona no afaka misoratra anarana amin'ny tranokala www.fiarine.com na eny amin'ny tranobe an'ny varotra sy ny indostria na ny chambre de commerce et d'industrie manerana ny faritra 20 eto Madagasikara no fisoratana anarana. Toy izao ireo antota taratasy voakarakara isaky ny faritra: Diana 7,570 isanjato, Sava 3,570 isanjato, Sofia 2,570 isanjato, Petsbook 2,370 isanjato, Boeny 4,570 isanjato, Analanjorofo 3,470 isanjato, Aloatra Mangoro 5,370 isanjato, Antsinanana 7,470 isanjato, Melaky 4,770 isanjato, Analamanga 3,570 isanjato, Bongolava 7,270 isanjato, Itasy 2,770 isanjato, Vakinakaratra 7,770 isanjato, Amoronmany 4,770 isanjato, Menabe 4,370 isanjato, Matsiatrambony 2,4 isanjato, Vatovavy-Fitovinany 2,770 isanjato, Iorombe 4,770 isanjato, Atsimo Andrefana 7,770 isanjato, Atsimo Atsinanana 2,7 isanjato, Anosy 2,470 isanjato, ary Androy 4,270 isanjato. Efa misy ny délégué-ny fandaharana asa fiarina isaky ny faritra 20. Misy ihany koa nefa ireo efa misy ny biraon'ny masoivo fiarina mihitsy tahaka ny ao Antsiranana. Tsy tolo-tanana ara-bola fotsiny akory no omen'ny fandaharana asa fiarina ho an'ny tanora malagasy. Tsy maintsy arahana akaiky ihany koa ny fahafahan'ireo tanora mpandraharaha ireo tena hampagnomby ny fivelomany. Noho izany, miara-miasa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana ny fandaharana asa fiarina mba ho fanomezana fiofanana ho an'ireo mpisitraka ny famatsiam-bola. Efa nahazo fampiofanana tamin'ny manam-pahaizana manokana avy amin'ny OIT koa nefa ireo teknisianina ny fiarina mba ahafahan'izy ireo mampiofana indray koa n'ireo mpisitraka ny tetikasa rehetra eran'ny nosy momba ny fandraharana sy ny fitantanana. Isan'ny ivon-toeram-piofanana voalohany nosokafan'ny fandaharana asa fiarina ny Ivoary napetraka tao Antsirabe ka tanora 30 mianadahy no efa miatrika fiofanana ao.